Ry vahoaka malagasy namana manerana nosy. Ampitiavana no itsidihako ny isantokantranonareo tsirairay avy amin'izao takariva izao. Efa tafajorontsika niaraka ny Repoblika fahefatra tamin'ny alalan'ny fametrahana ny lalam-panorenana. Repoblika vaovao izay notakianao ry vahoaka malagasy no napetratsika niaraka. Fa ny safidy ho ataonao rahampitso kosa no tena anangana izany rafitry ny Repoblika fahefatra izany. Nandritra ny 30 andro dia niaino, nijery, ary nandinika ny fampelezan-kevitra sy ny fihetsika ireo kandida ho filoham-pirenena isika malagasy. Misa 30 izy ireo, fa roa ihany no hiditra amin'ny fiodinana faharoa, ary iray ihany no ho filohan'ny firenena malagasy. Niara nandray ireo karazana fampanantenana samihafa isika. Maro no voalazan'izy ireo. Saingy ny fanatanterahana sy ny asa tena mivaingana ihany no andrandrain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Filoha manam-pahendrena. Filoha tsy amadika ny malagasy. Filoha tsy atosiky ny fitiavam-pahefana, fa atosiky ny fitiavan-tanindrazana. Filoha madio fo, madio saina, ary indrindrindrindra filoha tsy hamitaka ny malagasy. Filoha hikatsaka sy hiaro mandrakariva ny tombotsoan'ny Madagasikara. Izany no filoha ilain'ny ity firenentsika ity. Ry malagasy namana, efa naseho anao mandrakariva ny tsy fanekenao, ny tsy rariny nisy teto amin'ity firenentsika ity. Koa matoky hatrany izany fahendrenao izany. Ny olo-pirenena tsirairay avy dia tokony hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lava, sarotra, ary tsy mora, nefa ny tafiana fandeferana ny lalana nodiavintsika. Na dia izany aza nefa dia tsy nikely soroka isika. Nanao ny ezaka rehetra satria hitsampantsika, fantatsika, ary latsapaka ao am-pontsika fa mendrika ny anana ny hoavy mamiratra i Madagasikara sy ny vahoaka ato aminy, satria masina loatra ity tantsika ity. Koa tonga ary ny fotoana anehonao ny hevitrao amin'ny alalan'ny safidinao, koa manainga ny vahoaka malagasy mananjo rehetra amin'ny tenako anatanteraka ny adidiny amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rahampitso. Manandanja loatra ny safidinao satria hamaritra ny hoavin'ny Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Noho izany dia manainga anao aho, tongava mifidy, ianao no tompo-tsafidy, efao ny zonao, tanterao ny adidinao, satria ianao no tompo-teny farana ry malagasy namana. Eto dia tsy haiko ny tsy saotra sy ankasitraka manokana ny vahoaka malagasy noho ny fahendrena zay nasehonao nandritra ny fampelezan-kevitra
satria dia efa noalaviritsika ny fifampizarana sy ny ady an-trano ary manainga ny tompon'andraikitra rehetra isatsokajiny sy ny malagasy tsy ankanavaka ny tenako mba anao ny ezaka rehetra antomombana, antsakana sy andavana ny fizotra nyity fividianana ity ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana tanteraka. Izany no fikasantsika, izany no fanerentsika. Ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.